5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Dalmen. Vous présente Nivava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Fetiny Noely, saingy fantrana sy fahasahiranana no malaza iny anivon'ny fiarahamonina amin'izao. Ny mpanontany no betsaka hatramin'izao hoy ireo mpivarotra izay mameno arabeana Antananarivo. Hitatahatra amin'izao voninandro fety izao ny fitotongan'ny fahefa-mividitra malagasy izay mionona amin'ny fividianana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny hena folo isanjato hatramin'ny 20 isanjato ny vidin'ny hazo noely tamin'ity taona ity oharina tamin'ny taon-dasa na eo aza izany. Vitsy na tsy misy ny mpanjifa na amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao azy raha ny nambarana ireo mpivarotra teny Analakely. Nahatratra 770 ny isan'ireo namony eny vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin'ity taona ity araka ny tatitra azo teo anivon'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière. Vokatry ny fandehanana mafy, ny tsy fitandremana ary ny fandraisan'ireo mpamily zava-pisotro mahamamo no anton'izany. Noraketina OADI na timbre izay ampiasaina ho fandefasana ireo taratasy eny anivon'ny postra manomboka izao ny sarin'ny mpanakanto sady mpanoratra Rado na Georges Andriamanateny ho fanomezam-boninahitra ny fahazato taona nahaterahan'ny Rado tamin'ity taona ity no anton'izany. Anivelany manantanana ny bande de Gaza ny anohanana amin'izao fotoana noho ny faravahan'ny tanàna sy ny tsindry apetraka Israely amin'ny fampidirana ireo fanampiana amin'ny maha-olana na misy aza ny fifanekena momba izany mahakasika ny fivoriana amin'ny maha-olona. Arahintsika vetrany ary ny andindinizay. Sabotsy 20 Desambra taona 2022 fa tafahoana amin'io indray ny tenako tompo klasy tompo vavy atao anatin'izao fampalalambavao izao haterina ny ariaba ary manasanao anjo izany hatramin'ny farany anomboantsika izany avy hatrany fetin'ny Noely saingy rahafahantrana sy rahafahasahiranana no malaza eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao ny mpanontany ny betsaka hatramin'izao ireo mpivarotra izay mameno ny arabeana Antananarivo. Hitatara hatramin'izao vaninandro fety izao ny fitotongana ny fahefa-mividindraha malagasy izay mionona amin'ny fividianana ireo entana amin'ny fiainana andavanandro. Matoan-dahatsoratra. Samy vakivaky avokoa ireo mpivarotra amin'izao ankatoko ny fety izao fa tsy mandeha ny tsena. Ny mpanontany no betsaka ary ireo izay vidy fatra mpiady varotra. Raha entana nahazoana tombony 2,000 ariary hatr'izay, ankehitriny rehefa azahoana 500 ariary dia alefa sitrany ay. Ao azy ireo tsy te hitondra entana mody ka tonga hatramin'ny fivarotana masokarena. Ho an'ireo miantoka, saika ny andro tokony ny entana no miverina amin'izay nangalana azy rehefa ariva ny andro. Ho an'ireo nampiasa vola, tsy araka ny noeritreretina ny vola tafaverina. Fetin'ny Noely, hitantaratra raha iny an-tsena sy amin'ireo ravaka eny amin'ny lalana, tranom-barotra sy toeram-piasana samihafa, saingy raha ny tokantrano malagasy tsy ahitana loatra izay mahafety ny andro izay. Amin'izao, saika ireo tsy maintsy vidiana sy entana tsy azo ialana ihany vao mahazo ny vola ny ankabeazan-dra malagasy ary ampandeferana lavitra ny aitraitra maro samihafa. Krismasy ny andro ka rehefa misy kijirojiro sy girlandy ao tokantrano ampifalinan'ny kilonga dia efa enika ny ray aman-dreny. Ho an'ireo mbola kely anaka, niezaka mafy nampitombo ny asa sy ny fitadiavana natao vao nigadona ity volana Desambra ity mba azahoana kilalao an'ny ankizy ho atolotra amin'ny 15 Desambra mba hitoviana amin'ny zanam-bahoaka. Zanam-bahoaka izay niraisana dia samy niena, ny ankely tsy toy ny taloha ny fanomezana azo tamin'ny dadabe Noely tamin'ity indray mitoraka ity. Dia vakivava sy lasa saina ny rehetra manoloana izany ary izay ale dia izao raha fahasahiranana sy raha fahantrano izao no malaza. Izy mirahalahy ireto izay tsy fantatra aloha hatretiny hoe raha oviana no resy fa dia zandra malagasy hiadiana isan'andro. Raha malagasy izay miandrandra ny anomezana azy ireo fitaovam-piadiana toy ny asa, fampianarana mendrika, fandriam-pahalemana saingy tsy mbola any aloha no mamaika ny mpitondra androany. Ireo nampindramina ny fahefana izay zatra nampatory sy nandrotsorotsy ny valalabe mandry tamin'ireo zavatra manaitra maso, mahafinaritra fa tsy mahasoa. Tsy vera nefa ny fanantenandra malagasy fa miandrandra ary manantena fa ho avy ny andro anomezana azy ireo na azon'izy ireo fintana ho enti-manjono andresena ny raha fahantrana sy raha fahasahiranana.
ao anatin'izay vanandro ny fety izay dia ny 90 hatramin'ny 20 isanjato ny vidin'ny azonoely tamin'ny ty raha oharina tamin'ny taondasy na eo aza izany vitsina tsy misy mpanjifa amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao raha nambariny ireo mpivarotra teny Analakely Christian Dimby. Na ny amora oharina ny taona lasa aza ny vidin'ny azonoely zara raha misy ireo mpividy noho ny fahasariana isa-tokantrano ankehitriny. Ny vidin'ny azonoely iray izay manomboka amin'ny 2 alina ariary, vidiny izay nahitana fianana 10 isanjato hatramin'ny 20 isanjato raha oharina tamin'ny taona lasa. Vidina sapin aloha tsy hita hoe nitombo be fa tamin'ny herintaona ihany, tsy dia nitombo zany fa teo ihany. Ohatr'izao hitanareo zao tsisy mijery mihitsy ny sapin raha ohatr'izao zao ny tamin'ny herintaona mety efa olona fotsiny etanao hoe mividy sapin eo, zao izy zao tsisy fa miandry fotsiny eto aloha. Amin'le vidiny koa le olona tsy ohatrany tsy voaefa le olona mividy an'le izy satria somary lafolafo kely. Raha danihana zao nisy le grevirevy reo teo aloha, tsy hay hoe niantony iny ve sa le olona mihitsy nefa tsisy vola. Manomboka ny kely indrindra izy zao 100 000 ka hatramin'ny 3 millions 5. Zay aloha ny amidinay teto. Fa amin'izao izy zao efa farany zao zay 1 millions 5 farany ambony. Voatery mandefa ny vokatra amin'ny vidiny mora araka izany ireo mpivarotra noho izay tsy fitsiny ny mpanjifa izay. Raha tamin'ny herintaona zao anao raha mivarotra zany tamin'ny herintaona ianao mbo ndraindray mbo malafo 3 euro. Hito zao ro ny amidinao ray zao ny lafo pariviny ihany zao ndraindray ary tsy malafo. Arakaraka le izy ihany misy zao misy izy manormal aloha le vidiny, misy moa ndraindray rehefa le tsy mahafaty antoka anao dia alefa ihany koa le izy. Raha ohatsy ny tamin'ny herintaona zao izy ohatra hoe farany amboa zao tena lafozana anao mbo lafo 450 nefa lasa ohatsy hoe 9 alina 7 alina zao farany ambony, farany ambany zao zany 150 000 le ngeda be dia efa tsara. Araka ny fahitako azy aloha raha za manokana zao eo amin'ny resaka fiainana dia ny amin'ny zao zava-misy eto amin'ny firenentsika zao ihany koa. Ankoatra ny azonoely, mety ho tonga na ihany koa ny tsenan'ny guirlande sy ireo kojakoja fainaingona trano amin'izao noely izao raha ny fanadihadiana hatrany, ny fa efa mividin'ny mponina izay efa latsaka ambany dia ambany raha ny zava-misy ankehitriny. Eo mikasika ny fahasahiranana sy ny fanamanana ny fety famandehany koa ny rahapirenena fa mbola mitana ny say malagasy maro ny raharaha tetsy andohany mandro seza efa ho ray volana izao tsy mbola nisy tohiny ary tsy hita ny fiafarany fanadihadiana momba ilay raharahana aminona mpitandro ny filaminana ireo nolazaina fa jolahy tetsy andohany mandro seza. Manoloana izany nanao fanambarana ny fivondrona be ny ray aman-dreny ara-drazana ho Toliara mitaky ny voan'ny marina amin'ny raharaha iny izay nahafatesana olona 3 zanaky Toliara. Fanampanazavana. Dia maneho ny alahelonay etoana izahay ray aman-dreny ara-drazana Hazomanga zanako ny lahy teraky Saint Augustin sy Sarambe ary ny fikambanam-poko ato amin'ny faritra Atsimandrefana izay tary ny fikambanan razana Vezo Vavea. Manameloka tanteraka amin'ny herinay rehetra izahay amin'ny fomba tsy ara-drariny izay lazaina fa jiolahy izy io. Nefa izy io dia niara ny asa kaiky tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny teo amin'ny primatira ary ny farany teo dia tale tao amin'ny ministère de finance. Faharoa, lazaina fa tany-tandalana i Madagasikara kanefa tsy nohajaina ny zo maha olombelona ka natao sahala amin'ny fatinalika ny zanakay. Zany ve no hanaovana ireo taranakay izay manana ny hoaviny tsara mamiratra avy aty amin'ny faritra Atsimandrefana ka takinay tsy misy fepetra aminareo mpitondra fanjakana hamoha tsy misy hatakandro ny fanadihadiana lalina hivohany tena marina fa izahay dia tsy ho vita mora. Fa tokony avela lalaka ny fahalalana maneho hevitra sy teny raha toka manaja ireo lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny teo anivon'ny gazety Anabaka feon'ny demokrasia malagasy androany. Nambarany ihany koa fa mbola maro ireo tsindry sy ny raha matahora mahazo ireo mpanao gazety izay tokony atsatra. Mbola maro ireo tsindry sy ny raha matahora miatra amin'ireo mpanao gazety eo am-panantanterahana ny asany raha nambarany teo anivon'ny feon'ny demokrasia malagasy androany.
nambaran'izy ireo fa mbola tsy voaja ny matany demokratika ny Madagasikara ny fahalalahana maneho hevitra sy teny izay tokony avela lalaka fanalalana ny mila hajaina sy arahana raha ny fanazavana. Raha antsika mahafantatra ny lalàna misy sy velona eto Madagasikara raha ho anay atao feon'ny demokrasia aloha zany a dia mametraka foana hoe raha zay mahatonga le hoe fanehoan-kevitra malalaka sy ampanajana raha ampanajana le izy tsy mivoana amin'ny asan'ny fanaovan-gazety raha ho anay angamba tsy dia misy olana ary zay mihitsy natonga anay ny antsehatra hoe zay ny safidy anabaka fotsiny satria ao zany be da be ireo mpisandoka ny mpanao gazety zay raha antsika mahafantatra misalovana ny asantsika ka lasa miteraka olana ho antsika tena mpisehatra eo amin'le asa le izy satria lasa ohatrany hoe mitsika indray zany no manamarina ny reny vaovao diso reny ka lasa misy indraindray lasa dera-pazy zay ataon'ny mpanao gazety zay etsona ihany koa zany ny fitondram-panjakana hijery ayanavaka ny tena mpanao gazety manao ny asany ampanajana sy ireo ataontsika ihany koa clandestin sy misandoka ny asantsika. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny OZM Ambohida ny gazety anabaka feon'ny demokrasia malagasy isan'ny hevitra voizin'ity gazety ity ny fanehoan-kevitra malalaka atao anaty fifanajana. No tanterany arahina ny agence de recouvrement des avoirs illicites tao Toamasina ny famarotana Ampahibemaso ireo fiara nogiazana ka inao simba fiara misy 7 izay azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna arotsaka ao amin'ny kitapom-bola ampanjakana ny vola ho izay ny vidy ambony indrindra raha ny fanazavana Erino Razafamanana Kolo Toamasina. Teto amin'ny efitrano malalaka ny commune ambony vohitra Toamasina no nanatanterahany antokondraha misahana ny famerenana ny fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny ARAI agence de recouvrement des avoirs illicites ny famarotana Ampahibemaso faharoa tato anatin'ny herintaona ho an'ny teto Madagasikara ka ireo fiara no giazana teto Toamasina miisa 17 no naranty tamin'ny alalan'ny écran géant teo anoloany ireo mpifaninana. Fa ireto natao androany reto zany dia fiarakodia efa voatazo natao amin'ny Bianco efa elaela izy ireo fa rehefa nipetraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites dia nahazo didy amin'ny fitsarana amin'ny pôle anticorruption dia maka azy ireny dia manao an'izao la vente aux enchères publiques izao zany hoe ny atao androany ny amidy androany dia fiarakodia eo amin'ny 7 eo araka ny didy zay nomeny pôle anticorruption zany avy any Antananarivo moa no anatanterahana an'izany dia misy fiarakodia isan-karazany izy ireo zany. Izahay tonga aty zany dia mahakasika ny Tamatavy manokana izy ireo fa tamin'ny herinandro dia efa nisy ihany koa ny famarotana Ampahibemaso vente aux enchères publiques zay natao tany Antananarivo zany hoe isaky ny faritra satria zany recouvrement des avoirs illicites zany dia natao hoe ho ampiarina manerana ny nosy fa tsy hoe amin'ny faritra tokana ihany reo zany dia niteto Tamatavy. Natao izy ho famarotana Ampahibemaso ireo fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izao mba hisoroana mialoha ny mety ho fahasimban'ny fiara vokatry ny fifandimbiasan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro mba tsy hisian'ny fatiantoka. Dingana iray amin'ireo dingana efa vita zany zao atao zao dia ny fanaovana vente aux enchères publiques ireo fananana voageja ho ana olona zany voakasika an'izany eloka voatanisako teo zany manao an'ireo manao an'io vente aux enchères publiques io zany dia mazava ho azy hoe ny vola azo amin'izany dia tazomy fanjakana satria moa le izy zany mbola ao anatin'ny fanenjehana dia tazomina aloha mba tsy ho simba ireo fananan'ireo dia tsy maintsy satria hitatsika fa manomboka ame simba izy ireo ny toetrandro fatatsika ihany aty amorontsiraka dia simba fotsiny eo le izy dia ho faty antoka na ny tompony raha ohatra tsy maintsy averina le izy raha sendra tsy meloka le olona ho faty antoka koa fanjakana anao an'le confiscation raha mbola hiandry dia tsy maintsy miroso amin'izany hoe famarotana mialohan'ny fanasaziana
an'ireo fananan'ireo zany a dia tazomina ny valeur ny contre valeur an'ilay fananana zany a mba ho arotsaka any amin'ny tabolam-panjakana raha meloka le olona raha tsy meloka le olona moa dia zany vola zany miverina any amin'ny tompon'ny fananana lafo avokoa ary natratra hatrany amin'ny 5 sy 7 hetsy sy iraika amin'ny 200 tapitrisa ariary ny fitambarany vidin'ireo fiara misa 17 izay nanaovana famarotana ampabe-maso androany ireo na tratra 20 nisan'ny ireo namony eny vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin'ity taona ity araka ny tatra azo teo anivon'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière vokatry ny fandehanana mafy ny tsy fitandremana ary ny fandraisan'ireo mpamily zava-pisotro mahamamo no isan'ny antony na mafisina malohany io ny fanaramaso eo am-piangana ho an'ireo taxi borosy amin'izao akatoko ny fety izao onona saina loza-pifamoivoizana misa 720 sy 500 no nitranga manerana nosy atreto ary olona 720 sy 200 no namony ainy vokatra izany tamin'ity volana desambra ity 720 io loza-pifamoivoizana niseho ary namoizana ain'olona 320 araka ny tatra azo teo anivon'ny Direction Générale de la Sécurité Routière taremarika izay nahitana fitombona oarina tamin'ny taona lasa raha nitatitra hatrany ny taona 20 sy 20 izay 520 sy 200 ny namony ainy ary 9 sy 300 ny loza-pifamoivoizana nitomby ihany koa tamin'ity taona ity ny loza-pifamoivoizana nateraky ny kodiaran-droana ny moto araka ny fampitamba vaovao ray hatrany ho mafisana araka izany ny fitsirina ny taxi borosy sy ny moto amin'izao akatoko ny fety izao dia ambony dia ambony tokoa ny tsy fitandremana amin'ny chauffeur dia ny manarakaraka azy eo ihany koa zany ny resaka ny tsy fahatombanana raha teknika ny fiara dia ny resaka familiana miaro hamamona dia ny manaraka eo ny resaka nyreto ataontsika hoe moto na ny motara izay tena miseo be ankehitriny no zavatra rehetra reo miseho reo dia misy fipetrano raisina indrindra atsika zao amin'ny volana desambra anatin'ny fotoana fialan-tsasatra akatoko ny fety ny farany taona raha tsaivina kely tato amin'ny RN7 vao tamin'ny herinandro teo tato amin'ny RN4 dia nisy loza-pifamoivoizana niseho daholo reo no ninona no ny antony tsy fahampiny torimaso ny chauffeur lalana mahitsy dia mivadika amin'ny tomobile fatratra amin'ny vody azo ny torimaso ny chauffeur ny mpitondra moto eto amintsika dia ny 95% ny mpitondra moto rehetra tompoko dia tsy manana permis tsy mahay code de la route fa zay mahay mamelona moto dia mitondra daholo ka hoentanina isika mba hanaraka ny fitsipika mifehny fifamoivoizana ho anareo mpitondra moto ho anitsy mitombo fiantsonana fasan'ny karana manampy amin'ny fanaramaso ny fitsirihana ireo fiara sy ny mpamily ny eo anivon'ny pôle anti-corruption nanomboka tamin'ny eo amin'ny 3 volana lasa zany zay araka ny toromarika meny misy ny fitaterana dia nisy contrôle au départ napetraka tety hetsika zay niarahana amin'ny paky niarahana amin'ny gendarmerie-pirenena niarahana amin'ny ATT dia niarahana amin'ny ATM gara zany dia rehefa napetraka io teknika io dia tena tsy nisy tsony ny accident raha ho an'ny fahasankarana miainga eto amin'ny national zany RN7 amin'izao moa zany amin'ny ankapobeny dia ny lalana tena ataontsika tsy hafahana mandeha hoe mihoatra ny fetrany hafainganam-pandeha dikan'izay zany tsy dia misy tsony miazakazaka be ny amin'ny lalana fa ny départ ety amin'ny gara no amboarinay somary lefanay aloha kokoa ny départ mba tsy hataran'le fiara zany sy le mpanjifa eny amin'ny lalana isoroana ny loza-pifamoivoizana ny fanamafisana na fitsipika ny fampiasana fitaovana toy ny GPS no atao anarahana maso ny hafainganam-pandehan'ireo fiara hoy ny coopérative mampiasa irony fiara sokajiana VIP irony vita formation tsara ary manaraka procédure izy satria matahotra le amandy le mijanona ao anatin'ny fety zany fa afa misy zany atao hoe olona discipliné tena ny anay koa tsy tia manodona miverina izahay manana responsabilité ny anay zany mijery ny GPS izay fotsiny ny asany hijerevanay an'ireo tobila rehetrarehetra reo na ny hafainganam-pandeha na hoe mijanona amin'ny tsy tokony hijanonana
fanarahana maso akapopian zany hoe momba ny fiara rehetrarehetra. Mila mandray ny andraikiny ihany koa ireo mpandeha taxi brosy ho iatrano ny tompona andraikitra ny kooperativa iantso ny tompona andraikitra na ilaza ireo mpitandro ny filaminana eny an-dalana raha misy mampanahy ny fiara na ny mpamily. Ankoatra izay ny tombo arina amin'ny andavanandro ny isan'ny mpandeha tetsy amin'ny fahasan'ny karana sy tetsy amin'ny tombo fiantsonana maki andotam-penaka. Ny ena kosa ankilany zany raha ampitahina tamin'ny taona lasa. Raha nampitombona tamin'ny herintaona zao na tamin'ny roa taona lasa tena samy hafa be mihitsy satria tamin'ny herintaona na ohatra na tamin'ny roa taona zao tena be dia be ny fiarana mandeha sahala amin'izao satria androany efa tena akatoko ny fety kanefa amin'izao fotoana zao tena entana ohatrany hoe somary sahirana angamba ny olona zay ny tena marina zany hoe vola miditra mety ohatra hoe roa alina nefa ny voahany zany amin'izao fotoana zao roa alina zany tsy hitakory zany raha entana metsena dia indrindrindrina moa zany ohatra hoe amin'ny taxi brosy be dia be taloha vezivezy miaka-midiny eo satria akaiky ny fety ohatran'izao dia misy hoe manao bazary de noely ohatran'izany ohatra ny somary maiva nisy tamin'ity taona ity tena mampanaelo hoe tena ambany dia ambany ny fahefan'ny vidin-draha malagasy amin'izao dia tena ambany na miakatra raha zany ny olona avana ohatra hoe avana tsimoana dia tena vitsy dia vitsy miakatra midina koa mba eo ihany tsy atao hoe besaka e. Araka ny efanantsika tao anatin'ny lohateny teo dia noraiketina hoajina timbre izay ampiasaina ho fandefasana ireo taratasy eny amin'ny positra manomboka izao ny sary ny mpanakanto sady mpanoratra rado na Georges Andriamananteny ho fanomezam-boninahitra ny fahazatoana nahaterahany rado tamin'ny totaona ity no antony izany. Ny aji malagasy izay mirakitra ihany koa ny tantara sy mampiavaka ny Madagasikara manerana izao tontolo izao fitsinokoloina. Endeso ratindray ny antsoantson'olony resy hitantsika mandro fotsy sy ny tikan-jazakely mosarena rotsorotsy tsy noho ny tapakandro ary reo zay ny masoandro no mba solom-pitafiny ao anaty fahoriny fa mitrosany omaly amin'izay ho azo ampitso ka inreo manangatrano amin'ny tapaka fanitso efa sisanarafesina soratiko mba orenesina tsy ho fandatsana akory sanatria fa fo mitory fiarahana miory amin'ireo karamakely ery mipotsy misy vidiny efa banga atelona no ny aretina tsy fidiny kanefa nohon'izay mitaky fanorotana karamo dia valiana boribory hoe manohitra lalàna ka roaina ho fay. Isan'ny tononkalo ahafantarana ny rado na i Georges Andriamananteny izay tononkalo mitondra ny lohanteny misy soraty anatin'ny fankalazana ny fahazatoana nahaterahany ity mpanoratra ity atao isan'ny aji na timbre ampiasain'ny positra malagasy sy ireo mpandefa taratasy ny sarin'ny mpanoratra Georges Andriamananteny. Ity mpanoratra ity izay olomanga ary nanana ny nampiavaka azy teo amin'ny asa soratra malagasy sy ny fanehoana ny tantaram-pirenena. Araka ny voalazantsika teo dia amin'ny taona ity zany tsika no manao an'ny fahazato taona nahaterahan'ny rado ty taona teloambopolo sy roa arivo ity efa dimy amby folo taona izay no lasa nandao antsika dia rarany siziny tokoa ny anaovantsika an'izao souvenir nataontsika mémoire ho an'ny rado zao satria mety efa maro amintsika eto Madagasikara indrindrindrindra ireo tanora izay mety tsy dia mahalala n'izany nataon'ny rado zany nefa izy nanana andraikitra teto amin'ny firenena niasa tamin'ny ministeran'ny culture révolutionnaire moa tamin'izany andro zany 12 taona izay raha tsy diso avy dia nefa ihany koa nitondra be tamin'ny sehatry ny fanaovan-gazety fantatrareo araiky amin'izany fa ny aty aoriana zany ny tanora malagasy misy tsy mahalala an'izany hoe rado zany aparany amin'ny anarany ka dia eto nanaovantsika an'ilay fanaovana an'ilay ajia ahafahan'ny tanora malagasy fa tsy ny tanora ihany fa na dia ireo sokony ihany koa fa mahatsiaro an'izany izany rado zany inona nataon'ny rado teto Madagasikara. Manodidina ny iray tapitrisa isan'ny taona ny aji vokariny eo anivon'ny positra malagasy tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid-19 raha tsy ivona no nahitana fiankarana ny fampiasana aji noho ny fiombona. Ankoatra ny mpanoratra rado miparitaka ihany koa manomboka izao ny aji miraikitra ny sary ny sokatra izay endemika eto Madagasikara.
Anisan'ny fikambanana iray manana ny mampiavaka azy ny ONG Coup de pouce izay tarihin'ny filohany Rabody Malala Yasmine. Fikambanana izay misehatra amin'ny sosialy sy ny fampiofanana mamaimpoana ireo tanora ka na malagasy eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Anaovan'ny Yasmine ONG Coup de pouce izay fitsonjovana ny mpiarabelona izay. Anja Robert Kolomajanga. Akoatra ny fanohanana sy ny fampiofanana ireo tanora mamaimpoana dia isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny ONG Coup de pouce izay tarihan'ny ramatoa Rabody Malala Yasmine ihany koa ny fitsonjovana ny mpiarabelona indrindra ny resaka sosialy. Tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina no anaovan'izany. Isan'izany ny fandraisana an-tanana any Frida malagasy iray izay sedra olana atao Montpellier. Za zany tsy mahafantatra an'ireo tamin'ny voalohany fa nametraka messagerie vocale zany le reniny dia tena hoe tsy zakako zany satria hoe reny no niresaka an'le izy dia tena ohatrany hoe mipetraka amin'ny toerana misy anakah zany za tena hoe tsy zakako mihitsy naheno an'le reny tena narary anazy. Dia izay natonga anakah tsy naray lava fa tonga dia nandeha tomobile dia lasa nefa ny adiny 3 miala eo amiko zany toerana misy anazy any Montpellier tsy voateny teo. Any Montpellier za mipetraka aty à Marseille dia tonga dia lasa moa za dia tsy mipetraka teny fa na tsy nahita anazy premier jour raha za mbola niverina koa deuxième jour troisième jour dia isaorana moa Andriamanitra fa ohatrany hoe nifanambinambina koa zay satria vao nahita anakah sy tonga dia nisacroché be na zay tsy mifankafantatra fa noho ny hoe présidente l'association gasy fotsiny za dia faly be satria mbola tsara nahita gasy moa nisy tany amin'ny toerana misy anazy. Dia teo zany natonga nay sacroché tamin'anakah izy dia nanaraka izay zavatra niteneny dia nitsabona moa izy nentina toko. Ialanatsiny nisy fahatsona kely tamin'izay feo izay fa ho averintsika hoe nisy fanadihadiana iny rehefa vonona nisy feo mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao aloha dia isan'ny mampananisarotra ny fitsaboana eto Madagasikara ny tsy fampinira ho an'ireo marary mila izany. Mbola maro ny ezaka mila atao hoy ny mpitsabo mifanandrify amin'izay indrindra sady ao anatin'ny ivon'ny fanamariana ny fankalazana ny 70 taona na ampitandrina ny Ranaivo ny arivo Tinarisoa tao amin'ny fiangonana FJKM Atsimon'ny Mahamasina nisy androany ny fanomezan-draha mamaimpoana nataon'ireo mpino. Mpanazavana. Ny tena tanjona zany dia ny hanaovana asa mitodika makany amin'ny fiarahamonina ary indrindra ao anatin'izany tietsika ity tena ara-tsoratra masina mihitsy zany. Teny fanevany hoe ao amin'ny jaune toko 520 ny andiny 720 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy resakaizany tenin'i Jesosy Kristy io. Ny dikan'izany dia zao hoe ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany ho an'ny kristianina dia ny ovelona ho an'ny hafa. Ary ny asa fanomezan-draha ory zao dia ny tanana ny fiangonana rehetra mba ho mpanome raha maharitra sy mitohy ao anatin'izany fikambanam-be zany satria tena be dehibe no milan'izany. Dia tahaka nafoizan'i Jesosy Kristy ny ainy no andeha afoizantsika ny aintsika mba hamonjena ny hafa. Tenako manokana dia mpitsabo efa misy ny mpanome raha an-tsitrapo efa misy zany eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Ny amin'izao zany tsika eto Madagasikara dia 3 amin'ny olona 10 no mpanome raha an-tsitrapo. Dia ny zavatra ny mahasehaka nefa ny filan'ny hôpitaly rehetra ny filantsika vahoaka malagasy raha dia ray amin'ny olona 100 no tokony ho mpanome raha. Fitaizana vatana ihany koa ny fanomezan-draha satria miavao ny raha ao anatin'ny vatantsika rehefa manome raha isika. Iverenantsika ny mahakasika ny karzotany Toliara dia totosa tao Toliara nandritra ny 2 andro ny forum de l'entrepreneuriat tsena miray noho ny fangatahany maro niditra tamin'ny andiany faharoa ny karso. Nandritra ny 2 andro dia ny 20 sy 20 Desambra lasa teo tanteraka ny forum de l'entrepreneuriat tsena miary andiany faharoa izay natao mba hihaonan'ireo mpandrara rehetra tao amin'ny faritra Atsimandrefana indrindra ireo tanora mpandrara. Ny tsena miary ny tanjona voalohany dia ahoana ny hihaonan'ny mpandrara indrindra ireo mpandrara tanora eto amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Mihaona izy ireo maneho ihany koa inona ny karazana asa na ny vokatra izay ataon'izy ireo. Dia ny ao anatiny zany moa amin'ny tsena miary zany dia ireo tanora izay notohanan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny projet PIC
ny nofinofiny izy ireo zany hoe nanana hevitra izy ireo ary hevitra miavaka teo amin'ny sehatra ny agribusiness ny tourisme dia maneho vokatra izay tena vitan'izy ireo. Tsara ho fantatra fa tamin'ny alalan'ny Karso izay mpisehatra voalohany momba ny fandraharahana ato amin'ny faritra Atsimandrefana no nanatanterahana ity tsena miary ity ka ny antsasamanila ny mpandraharahana indray anjara teto dia ireo nazy tosika sy nampiany Karso raha ny fanazavany. Tsara ho fantatsika manko fa ny centre d'affaires région sud-ouest na hoe Karso dia entité anankiray izy io zay napetraky ny PIC miaraka amin'ny IDBN eto Toliara zany. Tsara ho fantatra zany fa PIC izy io projet tetikasa nabetsaka ny fitondram-panjakana mba ahafana amin'ny alalan'ny Karso manohana ny accompagner na manome fanofanana ho an'ireo rehetra zay misitraka famatsiam-bola izay omeny fitondram-panjakana zay. Zahay dia mpisehatra voalohany mahakasika ny fandraharahana ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Eto amin'ity tsena miaro ity moa zany misy eo amin'ny entreprise eo amin'ny 450 no mandray anjara. Ny atsasaka manila an'izay dia ireo start-up promoteur miary izay accompagner ny Karso. Dia akoatr'izay nefa misy entreprise be da be misehatra samihafa toy ny banque, ny entreprise ao anatin'ny resaka électronique sy informatique, misy be da be ao ny resaka entreprise mpanao akanjo, misy secteur be da be zany ny ao. Teto dia hita fa samy nanana ny nampiavaka azy ireo tanora mpandraharaha nahazo ny tosika. Tetikasana milazao famatsiam-bola zany dia fanodinana akondro, polasa, farina, chips dia banane séché eto Antsimandrefana. Dia tsika Toliara zany fa tsy mila manafatsy vokatra azo amin'ireo kida ireo satria maro kida baka amintsika toy. Hitantsika any Tanimeva, Mahaboky, maro ireo kida ireo dia izay zany nahatonga anahy nanapa-kevitra hoe hanangany tetikasa koa hanodina io kida io, polasa, farina, chips ary kida pitikina fitsa. Nahazahoako famatsiam-bola dia manasongadina zahay ny produit bele satria hita fa ny bele amintsika ty dia tsy maro tena vokatsy bele zany faritsy Atsimo toy. Dia izay nahavonay ny eritreritra hoe ndao havadika ho tsiro vaovao ny bele dia ho lasa sipsa. Izay no nahazahoanay famatsiam-bola. Fa amin'izao zahay fa nanitatry dia nanao farina dia amin'izao ny bele laharaky haintsika zany hoe tsy fanaovana savony fa tena réellement misy ny bele vita amin'ny savony izay vokariny projet Lara. Araka izany nandritra izay roa andro izay dia maromaro ireo hetsika no tanterahina toy ny fanehoana ireo vokatra nataon'ireo tanora, ny fitsidiana ireo vokatra ireo ka nahazahoan'ny sasany sonempy fanaraha-piara-miasa, ireo konferansy isan-karazany sy ny sisa. Isany tao anaty dokam-barotra fohy vetivety isika dia miverina eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend.
Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax, Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Farilak mon premier yaourt à Yanounia, yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Farilak. Ilay namana akaiky ny neny, yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny voka-tsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Farilak mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Tavena somatsara tanatin'ny tapany faharoany fampalalambavao isorana hatrany ianao mbola manatraka hiverenantsika ny mahakasika ilay ONG Coup-de-pouce izay nisy olana tamin'ny feo teo dia anisan'ny fikambanana iray manana ny mampiavaka azy ny ONG Coup-de-pouce izay tarihin'ny filohan-drabody Malala Yasmine, fikambanana izay misehatra amin'ny sosialy sy ny fampiofanana mamempoana ireo tanora ka na malagasy eto an-toerana na any ampitan-dranomasina anaovan'ny Yasmine ONG Coup-de-pouce izay fitsinjovana ny mpiarabelona izay. Akoatry ny fanohanana sy ny fampiofanana ireo tanora maimaim-poana dia isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny ONG Coup-de-pouce izay tarihan'ny ramatoa Rabody Malala Yasmine ihany koa ny fitsinjovana ny mpiarabelona indrindra ny resaka sosialy. Tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina no anaovan'izany. Isan'izany ny fandraisany an-tanana any Frida malagasy iray izay sedra olana atao Montpellier. Za zany tsy mahafantatra an'ireo tamin'ny voalohany fa nametraka message vocal zany le reniny dia tena hoe tsy zakako zany satria hoe reny no niresaka an'ilay izy dia tena ohatrany hoe mipetraka amin'ny toerana misy anakahy zany za tena hoe tsy zakako mihitsy na eno an'ilay reny tena narary anazy. Dia izay natonga anakahy tsy naray lava fa tonga dia nandeha tomobile dia lasa nefa ny adiny 3 miala eo amiko zany toerana misy anazy any Montpellier tsy voateny teo. Any Montpellier za mipetraka aty à Marseille dia tonga dia lasa moa za dia teny tsy mipetraka teny fa na tsy nahita anazy premier jour raha za mbola niverina koa deuxième jour troisième jour dia isaorana moa Andriamanitra fa ohatrany hoe fanambinambina koa zay satria vao nahita anakazy tonga dia nisakroche be na zay tsy mifankafantatra fa noho hoe présidente ny association gasy fotsiny za dia faly be satria mbola tsara nahita gasy moa misy tany amin'ny toerana misy anazy. Dia teo zany natonga ny sakroche tamin'nakazy dia nanaraka izay zavatra niteneny dia nitsabona moa izy nentina dokotera dia nitsabona dia misy detsika salama tsara io fa tsy ohatran'iny misy nahitako anazy tamin'ny voalohany tena hoe ta olona hoe tena reraka tena resy fa Andriamanitra moa mbola misy dia mbola nahavitra izy. Za koa aloha faly tena faly sady misaotra an'Andriamanitra koa satria mba nahavitra olona ohatran'izany zavatra tsara hitako tamin'ny fiainako zany nefa ny zao izy lasa tantara mipetraka. Nisedra olana maro i Frida tany ampitan-dranomasina ka efa tonga soamantsara eto Mahajanga izy tamin'ny alalan'ny ramatoa Yasmine. Misy problème kely tany zany nisy olo filmé ahy amin'ny Facebook dia publié vandreo le izy dia hitan'ny ray aman-dreniko dia taitra reo dia marina fa tena nidiran'olo an-trano aho nivakian'olo ny tranoko nalaindreo ny harenako dia tonga i madame Yasmine ny hospitalisé aho dia raha ny hospitalisé 3 semaines tany
dia nivoaka hôpitaly dia eo izy mikarakara foana zany aty tongavako aty Madagasikara dia voakarakarany tsara dia fandehanako dia tonga Soweto an-tanindrazana. Dia faly aho mahita ny havako, mahita anareo daholy, mahita antsika malagasy rehetra. Gasy aho mipetraka tany andafy fa tsy dia tsara loatra aloha ny fipetrako tany. Tao anatin'ny ranomasom-pifaliana tanteraka no nifankahitan'ny Frida miaraka tamin'ny reniny ary Madame Yasmine teto Mahajanga. Eo avona ihany koa ny sary sy ny feo ny maresaka avy any ivelany ka iverenantsika ny ambangovango ny manantanana ny bande de Gaza ny anohanana amin'izao fotoana noho ny faharavan'ny tanàna sy ny tsindry apetraky Israely amin'ny fampidirana ireo fanampiana amin'ny mahaolona misy aza ny fifanekena momba izany mahakasika ny fiarovana amin'ny mahaolona. Anaty fasahirana tanteraka efa manangasanga ny anohanana ao bande de Gaza amin'izao fotoana noho ny faharavan'ny tanàna fa indrindra ny fanasarotany Israely ny fampidirana ireo fanampiana amin'ny mahaolona na efa nisy aza ny fifanekenany amin'ny fampidirana ireo fanampiana amin'ny mahaolona ho an'ireo Gazaoui. Tsy maintsy mandalo fisavana sy fitsarihana maro izany ho fiarovana hoy ny manam-pahefana Israeliana mba tsy ho tonga any ampelantanan'ny Hamas izany fanampiana izany. Raha tsy ahivina mandidina ny 3 volana izao ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas. Ny 520 isanjato ny mponina ao Gaza amin'izao fotoana no tsy maintsy nifindramonina raha toa ka mandidina ny 2 alina ireo Palestiniana efa namony ainy vokatry ity ady ity. Miasarotra ihany koa ny fitsaboana ny antoerana amin'izao fotoana zara raha miisa 736 ireo hôpitaly afaka mandray marary raha toa ka efa rava tamin'ny fanafiana Israeliana ny ankamarony. Tezandre tompoko lasi tompoko avy mamarana ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity ankasitrahana fiainanao nanjo ny fampalalambavao hatramin'ny farany fitiny kolona nitondra ny fampalalambavao amin'ny rahampitso ny tena kosa dia mametraka ny mandram-piona indray mirary fety tsambatra dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.